androany tena metanetana be ato anatiko ato tsy izara-tenin'Andriamanitra fotsiny fa le tena hoe mahita andry zareo tsy hita le metanetana fa ohatr'izany ao anatiko ao. Hosokafantsika ny baibolitsika ao amin'ny Koretianina voalohany toko 5:20. Koretianina voalohany toko 5:20 andin'ny 4:50 ka hatramin'ny 7:50 no vakiantsika. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa rehefa mitafy ny tsy fahalovana ity mety loha ity ary mitafy ny tsy fahafatesana ity mety maty ity, dia ho tanteraka ny teny voasoratra hoe ny fahafatesana dia voatelina karesy. Ry fahafatesanao aiza ny fandresenao, ry fahafatesanao aiza ny fanindronanao, fa ny ota no fanindrona ny fahafatesana ary lalàna no herin'ny ota. Fa isaorana ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Koa amin'izany ry rahalahy malalako dia miorena tsara, aza miova ary mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny Tompo. Ndao isika hivavaka ho an'ny tenin'Andriamanitra. Raha tsy Jehova no manao ny trano dia miasa foana ny mpanao azy. Raha tsy ny Tompo no miambina ny tanàna dia miarotoro foana ny mpiambina. Zava-poana ho anay ny mifomaraina sy alipandry ka homana ny anina azo amin'ny fahasahiranana. Izany anefa dia omenao an'izay malalanao na dia matory azy izy. Indro lova avy amin'ny Jehova ny zanaka maro, valisoa ny ateraky ny kibo tahaka ny zanatsipika eo an-tanany mahery, ny zanaky ny fahatandrana. Samatra lehilahy izay meno ny tranony zanatsipikany amin'ireny, tsy homenatra ireny raha mifamaly amin'ny fahavalo eo am-bavahady. Manamasinana amin'ny fahamarinana raha eo ny teninao no fahamarinana. Amen. Ilay andin'ny 7:50 kokoa no ifatoantsika androany, dia raha tadidintsika ihany koa ny afisy ho an'ny lasy, dia io andininy io no anisan'ny andin'ny fanalahidy hoentin'ireo tanora sy ado any amin'ny lasy. Ny dikan'izany, raha ho antsika ho anao izay tsy afaka mandeha lasy zany, dia eo amin'ity an'io ity ny lasy no tonga eto aminao. Koa amin'izany ry rahalahy malalako dia miorena tsara, aza miova ary mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny Tompo. Miresaka mikasika ny asan'ny Tompo izy miteny indroa ao anatin'io andinin'io, asan'ny Tompo, dia raha mijery isika inona zany asan'ny Tompo zany, rehefa mijery manomboka amin'ny testameta taloha ka hatramin'ny testameta vaovao, dia ny anehoan'ny baiboly azy ny asan'ny Tompo dia ny fampisehoan'Andriamanitra ny heriny, fampisehoan'Andriamanitra ny maha-Andriamanitra anazy ny heriny. Ary ato amin'ity Koretianina toko 5:20 ity, ny anehoan'Andriamanitra ny heriny lehibe indrindra dia tamin'ny fitsanganany maty, amin'ny alalan'ny fitsanganany maty, amin'ny alalan'ny nandresen'i Jesosy ny fahafatesana. Izany no asan'ny Tompo lehibe indrindra. Ka raha hiresaka fohifohy mikasika io fandresena io isika, dia ataoko fa mety efa malala daholo isika na nahita na niaina endrika fandresena. Dia haintsika hoe inona natao rehefa mandresy, mandrovitra akanjo rehefa tena faly loatra, mihirahira, miorakoraka, lasa namanao daholo ny olona rehetra mifanena aminao. Ary indraindray ary tena vitanao mihitsy manakora ilay fahavalonao resy. Dia raha izay ara-baiboly izay, satria Jesosy koa zao eto manakora ny fahavalony resy, hoe ry fahafatesanao aiza ny fandresenao, ry fahafatesanao aiza ny fanindronanao. Fa ny ota no fanindrona ny fahafatesana ary lalàna no herin'ny ota. Isaorana ny Andriamanitra izay nanome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Kristy Jesosy, akorainy ny fahavalony. Fa eto ny zavatra mahavariana, rehefa mitohy mamaky isika ny eo amin'ny andin'ny 7:50, hoe faly, hoe nandresy Jesosy, nandresan'ny fahafatesana, dia nivoakan'ilay izy miady indray ianao. Nandresy Jesosy,
resy ny fahafatesana ny vokatra le izy ho an'ny fiainantsika hoentina manakaiky kokoa le fahafatesana isika jerevany le fomba ilazany anazy eo hoe ry rahalahy malalako miorena tsara aza miova maefa be miasa mafy tsy ho foana tsy ako mikeleza aina ho ao amin'ny tompo nandresy ny fahavalo Jesosy ny vokatra le izy ndanako hoe ianao miady fa inona no ahoana koa zany hoe ohatrany hoe ianao zany ohatra misy boxeur de Jesosy le boxeur izy le boxeur de ianao le loser le manaraka anazy fotsiny de tsy manana anarana mihitsy ianao raha tsy miaraka amin'le mpitarika de ny estime manananao zany rehefa miaraka amin'le mpitarika ianao de nandresy Jesosy tamin'ny nandresy fahafatesana izy de aveo ianao asainy miady koa aveo fa ahoana inona ny tanjona inona zany asa an'Andriamanitra eo amintsika zany de misy fizarana roa no ijerentsika izay hoe fa maninona inona no endrika izany asan'ny tompo izany hoe mampirisika anao hiady ny fahavalo efa resiny ny voalohany ny antony mahatonga atsika mbola tsy maintsy mikely aina ny antony mbola tsy maintsy mahatonga atsika anefa mandrakariva ny asantsika ao amin'ny tompo dia satria manome atsika fahavalo Andriamanitra ary io fahavalo omeny atsika dia fahavalo efa resy fahavalo efa tsy manana fitaovam-piadiana intsony eo amin'ny andininy fasivy amin'ny dimapolo io dia ampidiriny amin'ny alalan'ilay teny hoe koa amin'izany ilay andininy izany hoe mampiditra vokatra izy mampiditra conséquence le zavatra rehetra voalaza teo aloha teo koa amin'izany ry rahalahy malalako miorena tsara aza miova maefa be amin'ny asan'ny tompo mampiditra vokatra izy mampiditra fampiarana izy ny amin'ireo famarinana ara-poto-pampianarana voalaza teo ambony teo ireo ny zavatra voalaza teo ambony inona le voalaza eo ambony hoe nompitehiny Jesosy ny sabatra ampiasain'ny fahafatesana dia ny ota ary no levoniny koa ny fahafahan'ny fahafatesana mampangatsika dia amin'ny alalan'ny lalàna hitantsika eo amin'ny andininy fa enina amin'ny dimapolo izay hoe ny ota no fanindrona ny fahafatesana raha saro sabatra zany dia ny fahotana no sabatra ampiasain'ny fahafatesana dia rehefa eo ny toana ny lalàna no ampiasain'ny fahafatesana sy ny ota anamelohana antsika eo anatrehan'Andriamanitra fa nataon'i Jesosy nanatony izy dia nalainy nabridany ny fahafatesana tsy manana fitaovam-piadiana intsony dia hoy Jesosy ireto fitaovany reto no nentina andresena anao nampahory anao na nandevo anao reseko reto hoy Jesosy nao amin'izao manomboka izao andana amin'izay anao finoa izy izay ny antony voalohany indrindra mahatonga atsika apprecier ity ten'Andriamanitra ity miorena mafy izay ny antony apprecier antsika mankatoava maefa be amin'ny asan'ny tompo satria tsy tian'Andriamanitra ino famarinana fotsiny sika hoe nandresy izy fa tian'Andriamanitra hiaina le fandresena isika amin'ny ankehitriny tian'Andriamanitra isika hiaina izany fandresena izany amin'ny andavanandrotsika hiaina izany ady amin'ny fahotana izany isan'andro raha ampiasa sary teny dia tian'Andriamanitra isika haheno ny mahatapatapaka ny taolan'le fahotana sy fahafatesana amin'ny isan'androtsika tian'Andriamanitra isika handreny fofon'ny rano latsaka sy ny fofon'ny rano fahotana sy ny fahafatesana eo amin'ny tanantsika tian'Andriamanitra isika hahita ny zanatsipikatsika hanindrina ny nofo sy ny ozatry ny fahafatesana izany no mahatonga atsika miady isan'andro ary raha mino an' Jesosy miaina izany endrika fandresena izany isan'andro isika tsarovana ny toerana nisy anao tamin'ny voalohany inona ny fahotanana nandevo anao tsy finoana tamin'ny voalohany tsy izay taona niraisantsika voalohany tsy efa lasa lavitra be zay fahavalo zay inona zao fahavalo tonga indray ankehitriny fahavalo tsy maintsy resena fahavalo resena izay ny antony voalohany ary ao anatin'ny fiadiana ao anatin'ny fiatrehana ireo fahavalo ireo fahotana ireo isika no resan'Andriamanitra miorina mafy izany miorina mafy izany tsy misy amin'ireo mampiotsina anao fa mijoro ianao
tsy manan-kery amintsika ny fahotana, tsy manan-devo atsika. Eo izy manafika atsika izy fa tsisy fitaovam-piadiana izy, dombo ny antsy ampiasainy. Satana miezaka manameloka atsika, miapanga atsika eo anatrehan'Andriamanitra. Mampatsiaro ilay tantara tany amin'ny Ezra nataon'ireo tompo-tanàna tamin'ny anangana ilay tempoly izy ireo. Nampahory azy ireo dia niteraka tahotra ray voalohany indrindra any Ezra tamin'ny fanorenana ilay tempoly, dia faharoa ny apanga any Ezra sy ireo mpanorina ny tempoly tany amin'ny mpanjaka izy ireo. Izany no asan'ny devoly, izany no asan'ny Satana, miapanga atsika eo anatrehan'Andriamanitra manoloana ny fahotana izay mbola malatsaka atsika indray nefa ny bibahana. Miapanga atsika izy hoe tsy ho afaka aminao mihitsy io fitsangatsangana io. Miapanga atsika eo anatrehan'Andriamanitra sy ao amin'ny feon'ny fieritreretantsika izy hoe tsy ho resinao mihitsy io, voaviana ianao no mibebaka amin'ny verina indray ilay izy. Miapanga anao izy mahatonga anao tsy te hanantona ny namanao ao amin'ny Kristy. Miapanga anao izy mahatonga anao tsy afaka manantona an'Andriamanitra intsony. Fandresahan'i Jesosy eo, resahan'ity teny ity hoe ny fandresena izay azon'i Jesosy dia nanaboridana izany ka tsy manana hery izany fiampangana izany eo anatrehan'Andriamanitra sy eo amin'ny feon'ny fieritreretanao. Efa resy izay ny zavatra mitranga nandresy Jesosy. Izay no tiany ampahafantarina voalohany. Nahoana izy no nahazo ilay fandresena dia napirisika atsika hiady satria tiany hiaina izany fandresena izany amin'ny ankehitriny ihany koa isika. Ary toyny manaraka izay hoe nahoana no miseho tahaka izany ny asan'ny Tompo. Ny antony faharoa dia tian'Andriamanitra isika amantatra ny antony ao ambadika izay ady hatrehantsika izany. Amantatra, ahalala ny antony ny ady hiadivy atsika, ny antony ireo fahoriana, ny antony ireo fijaliana, ny antony ireo ranomaso, ny antony ireo fifoazana maraina, ny antony ireo fanenenana, ny antony ireo fibebahana, ny antony ireo fanenjehana ataony namanao akaiky anao no ny finoanan'i Jesosy Kristy. Ampahafantarana ty andalana ty hoe misy antony ho atsika ny fikelezana aina ho an'ny Tompo. Misy antony ireny rehetra ireny. Ary ny ateny fanalahidy ho an'ity tapany faharoa amin'ny andinity dia ny hoe satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina. Satria fantatrareo, mahalala, mampiasa saina. Tsy misy fomba hialana amin'ny fampiasana saina ho an'ny fiainana kristianina. Tsy maintsy mampiasa saina isika mamaky baiboly. Romanina 12:12 miova amin'ny fanavaozana ny saina, tsy avela eny ambaravarana ny saina rehefa manantona an'Andriamanitra. Resahan'ny Jaka teo tsy fahatsapana fotsiny ihany fa misy fotoana mila miazona ianao ny finoana an'Andriamanitra izay fantatrao amin'ny fotoana tsy harenesanao na inona ao am-ponao. Amin'ireo tanora ireo zao misy tanora ray fantany hoe tsy mahalala fotom-pampianarana betsaka izy, fa ny zavatra tadiaviny dia ny ampiatra foana, inona ny pratikan'izany. Dia amin'ny ankapobeny ny kristianina maro dia mitady an'izay koa inona ny fampiarany. Fa ny tena ahitana hoe eo amin'izay tanora anankiray izay hoe no mahatonga hoe na dia eo azy izay hoe tiany hoe zavatra pratika foana ny anarany, misy faniriana foana any anatiny any hoe te halala an'Andriamanitra. Ka eny izy manomboka boky izy fa tsy vitany, fa ao anatin'ilay faniriana te halala an'Andriamanitra. Mamonjy fotoana izy miaraka amin'ny namany izy te hiresaka baiboly foana satria misy faniriana lalina te halala an'Andriamanitra napetrany ao am-pony. Za manokana tsy gaga rehefa mitohy mifandray amin'ny olona ka maheno hoe tsy mamaky baiboly isan'andro izy ary mahazo aina anatin'izany satria tsisy faniriana te halala an'Andriamanitra ao anatiny. Faniriana te hiatsara velatsia ao anivon'ny mpino no misy, fa tsy faniriana lalina ny tenin'Andriamanitra. Na ho antsika ary ao anatin'izay misy fotoana isika tsy mahavita ny vaky-teny isan'andro na ny fahantonana vavaka isan'andro, fa henontsika tsy hainao ve ilay
fibebana miverina hoe tsy mahazoaina ianao rehefa tsy mifandray amin'Andriamanitra. Faniriana lalina napetraka Andriamanitra ao anatintsika iny dia halala azy misimisy kokoa. Tsy misy mihitsy amin'ireo vahoakan'Andriamanitra ny fizarana faharoa anatin'izay mahatonga mamanandanja izay fahalalana an'Andriamanitra izay dia satria hiatrika fitsapana isika, ary ny ahafahana mijoro sy miorina mafy ao anatin'ny fitsapana dia ny fahalalana ao ny fahamarinan'Andriamanitra. Matetika resahantsika foana hoe mora tenenina ny fankatoavana, mora resahana matsirefesa mandidy an'Andriamanitra, mora resahana daholo zany, fa sarotra atao. Fa isika nefa natsoan'Andriamanitra hankatoa foana. Nahoana raha afahantsika ho amin'izay kokoa? Ahoana ny fomba hankatoavana? Nahoana raha tokony tombo ny fijoroana vavolombelona ataontsika mikasika ny fankatoavantsika? Misy anampinantsika ao anatin'izay misy zavatra anankitelo reto antony mahatonga ny fitsapana mafy ho resahantsika. Hoe rehefa mahalala an'Andriamanitra, hoe ahafahantsika miatrika ny fitsapana dia ny fahalalana an'Andriamanitra no vahaolana ahafahanao miatrika izany. Dia misy antony telo reto ahafahantsika mijery ny anton'ny fitsapana mba ahafahantsika miorina mafy ao anatin'izany ady atrehantsika izany. Ny voalohany miatrika fitsapana ianao mba ahafahanao miantoraka amin'ireo teny fikasan'Andriamanitra. Manatrika fitsapana ianao mba ahafahanao miantoraka amin'ny teny fikasan'Andriamanitra. Tsy tonga ny vola farany volana, 12 taona ianao dia efa misy aretina sahady, efa misy concert sahady ohatra. Inona ny azo ifikirana anatin'izany? Ny tanjaka natenainao amin'ny mahatanoranao very. Manahoana manoloana ny resaka ataontsika mikasika ny matetika isika dia te hikobona, ohatra hoe ny ohatra ray amin'ny fiarahamonina misy antsika rehefa misy zavatra mafy atrehantsika ka sahirana isika tsy te hankatoa dia ny anisan'ny profo toa dia hikobona antsika ao amintsika dia hoe satria trauma io. Ary matetika rehefa miteny ianao hoe trauma toa dia mangina daholo ny olona dia oke tsy hidirako izany fa trauma. Lafiny ray amin'iny raha ho ana amin'ny maha-olona dia azoko ilay izy, azontsika ilay izy hoe tena trauma ilay izy dia misy fiantraikany be. Fa tsy antony izany tsy hankatoavana an'Andriamanitra. Tsy antony izany tsy hitadiavana ny fanafody avy amin'Andriamanitra ka hoe hikobonanao amin'ny tenantsika hoe itsika no fanafodiny satria trauma ilay izy. Tsisy fanafody ho an'ny trauma avy amin'Andriamanitra. Iza no nifehy ny fahoriana nahatonga izany. Iza no nifehy ny fijaliana nianatra taminao fony fahakely ianao. Raha tezitra amin'Andriamanitra isika dia azoko ilay izy hoe tezitra aminy ianao amin'ny fotoana iny, fa tsy mety ny tezitra amin'Andriamanitra satria nahoana manome tsiny azy isika izany hoe tsy kajiny nga ilay izy. Jesosy fe tezitra tamin'Andriamanitra, tamin'i Jesosy hanolo tenany teo amin'ny hazo fijaliana. Mafy ilay izy fa tsy antony, tsy hankatoavana ilay izy. Engana isika hita ny herin'Andriamanitra ao anatin'izay ahafahantsika manaraka mankatoa tsy kelikely ny teniny, ny baikony ao anatin'ny fahoriana. Ny voalohany ahafahantsika mifantoka amin'ny teny fikasan'Andriamanitra ny fitsapana. Ny faharoa ahalalantsika fa mahamatotra atsika fa ny fiverimberenan'ny fahoriana dia mba ahatonga atsika ho matotra kokoa. Ny fiverenan'ny kotrana isan'andro no mampitombo ny hozatrao. Averin'Andriamanitra aminao foana ilay fahoriana, ny tsiaro ny fahotanao lasa. Mampiasa olona ihany koa izy
mety ampatsiaro anao ny fahotana efa vitanao taloha. Misy ady efa vitanao efa ela mitamberina indray. Ny antony, Andriamanitra te hamatotra anao kokoa ka zariny ianao hiatrika any ireny fahoriana ireny. Izariny ny feon'ny fieritreretantsika mba hahatonga antsika ho endry kokoa ka halala azy ary ahay hampiatra kokoa amin'ny andavanandrontsika izany fahalalana anantsika izany ka miverina ny fahoriana. Tsy maintsy mitohy foana izany mba anatanjahana ny ozatra ara-panahintsika. Ary manaraka izany, ny farany ny antony dia mba hampianaran'Andriamanitra antsika, ahafahantsika mampianatra, ahafahantsika mahazo fahendrena. Mifandraika amin'ilay izy ihany ilay teo ndray le fahamatorana kokoa no notsindriana fa tia faharoa ilay fahendrena. Fahendrena dia fahaiza-manao. Raha tamin'ny taloha ianao tsy mahay mamaly ny olona rehefa mitantara olana aminao izy, hoe inona koza ny olana izany arakaraky ny iarahanao mifandray aminy sy mifampizarany manta sy masaka mitantara ny fahotana adivany no ianaranao ny fahendrena kokoa. Inona ny tokony ho tenenina aminy, ahoana ny fomba hitariana anazy ao amin'Andriamanitra. Ny fiverenan'ireo adintsika dia mampitombo ny fahendrena, mampitombo ny fahendrena ananantsika. Izay ireo zavatra telo nojerentsika tato amin'ity fizarana faharoa ty hoe mamantatra ny anton'ireo ady, mamantatra ny anton'ireo fitsapana. Dia satria Andriamanitra te hiantso antsika hiatoraka amin'ny teny fikasany, te ampitombo antsika amin'ny fahamatorana ary te ampitombo ny fahendrena ananantsika. Ka sady mihamatotra isika anatin'ny ady ara-panahitra antsika no mitombo fahendrena isika no matoky ireo teny fikasan'Andriamanitra. Raha iverina any amin'ilay fanontaniana tany am-boalohany isika hoe inona ary ilay asan'Andriamanitra manana endrika hoe nandresy Jesosy nandresy ny fahafatesana dia avy eo ianao ataony manakaiky fahafatesana kokoa. Inona no anton'izay? Ny antony hitantsika teo dia misy ny fiainana kristianina dia miaraka amin'ny fampiarana sy fotom-pampianarana foana. Hitantsika teo miorena tsara, aza miova maefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo, manao fampiarana izany. Dina ny antony anaovana izay satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezan'ireo hainao an'ny tompo. Inona ny antony ampiarana? Satria mahafantatra. Ary raha jerentsika ny Korinthianina voalohany toko 5:10 ny 7:50 rehetra io dia miresaka inona avokoa? Fotom-pampianarana. Eto amin'ny 9 farany izay vao miresaka fampiarana. Tsy afaka ny tombo isika, tsy afaka ny ahajory sy orina mafy isika raha tsy miaina ny zavatra fantatsika sy raha tsy mahafantatra ny zavatra inoantsika. Tsy maintsy mankatoy isika ary tsy maintsy mahalala isika. Miaraka foana ireo. Inona ilay asan'Andriamanitra? Mandefa antsika eny akaiky ny fahafatesana foana isika, mandefa antsika eny akaiky ny fahafatesana foana izy, ahaizantsika miady. Ka noho izany efa voaresaka teo, fanamelohan-tena, fahafatesana, filano fahafatesana, fitiavam-bola, atezera-pona, fahakamoana, filano maso, rehaka momba izao fiainana izao, miverina foana ireny. Ny antony satria tian'Andriamanitra isika hampiatra, tian'Andriamanitra isika hitombo amin'ny fankatoavana, tian'Andriamanitra isika hiady ary handresy, tian'Andriamanitra isika hiady ary handresy. Ka ny fanirianao hivavaka, ny fanirianao hiresaka amin'ny namanao ny amin'ny adinao amin'ny fahotana, ny ranomasonao, ny fanoloran-tenanao hamaky baiboly isan'andro, na dia tsy kelikely aza ny vitanao, ireny rehetra ireny dia pirofo fa miady ianao, fa tsy pirofo hoe hiditra anaty ady ianao, pirofo fa efa miady ianao. Ireny no fisehon'ilay ady. Ary izay ny fampiarana, fa ny asan'Andriamanitra anankiray faharoa teo no jerentsika dia ny resaka fotom-pampianarana. Ianao mitombo fahalalana an'Andriamanitra.
izany no ahafahantsika miorina mafy tsy azo ny fitsapana ozongozony. Noho izany ahoana ny fomba hitombonao amin'ny fahalalana an'Andriamanitra, hitombonao amin'ny fotom-pampianarana? Mamaky boky, miano toriteny. Internet efa be da be ny resource azo ampiasaina. Manontania fotsiny olona endry mba tsy resource maloto no sotroinao isan'andro. Manaova eo be amin'ireo lahatsoratra sarotra ao anaty baiboly miaraka amin'ny namanao. Miarama mamaky boky, miarama misotro kafe mangidy, manontania ireo zoky ara-panahy, aza menatra ny amin'ny fahalalana izay anananao ankehitriny, fa miresaha, mitombo. Fantarony izany anaran'ny Martin Luther izany, fantarony izany anaran'ny Jean Calvin izany, ireny mianara mikasika ireo réformateur mba hahafahanao ho tonga réformateur ihany koa. Ary raha mbola tsy réformateur ianao dia izay, mianara, miano, mivavaha. Misy zavatra azontsika atao foana mba hahafahana mahalala kokoa an'Andriamanitra. Ny antson'Andriamanitra amin'ny fiainantsika dia tsy voatery ilay zavatra mahagaga mamirapiratra foana, manomboka amin'ny antsontsika tsotra isan'andro mitiny vadintsika. Samy mitiny vadiny fa tsy mifanina. Fa azontsika angamba ilay tiako tenena anatin'ilay izy hoe atombohy amin'izay zavatra eo am-pelantananao. Inona ny boky ara-panahy eo am-pelantananao? Vakio ireny. Firy volana izay, firy taona izay no nampindramin'ny pasteranao ilay boky, efa vita va? Le findramana ilay boky efa midika izany fa efa ao anatin'ilay ady ianao, fa toy izy tsikelikely. Asan'Andriamanitra ao anatintsika izany. Ny tiako tenenina anatin'ilay izy, ny tiantsika tenenina ao anatin'ilay izy dia ny fiorenana mafy ao amin'ny Kristy. Fahafahantsika tsy miozongozona, fahafahantsika hoe mahatsapa hoe reraka kanefa mijoro foana, dia miankina amin'ny fampiarantsika tsikelikely izay fantatsika sy ny fitombontsika ao anatin'ny fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra hatrany. Ao anatin'ireny Andriamanitra mampiseho ny heriny sy ny fahagagany. Izany no asan'Andriamanitra ao amintsika. Miasa ao anatintsika Andriamanitra rehefa makatoy isika, miasa ao anatintsika Andriamanitra rehefa te hitombo isika, mitombo ao anatin'ny fahalalana azy. Miasa Andriamanitra, mihitatra amin'ny fanjakany, jereo hoe atraiza ny nakany anao sy ny mbola hitondrany anao. Jereo hoe atraiza ny nakany anao sy ny mbola hitondrany anao. Ndao tsika hivavaka. Raha eo misotranao noho ny amin'ny teninao, mampianatra anay, mampahery anay ao anatin'ny ady hatrehinay. Ianao anie no amen'ny tsy ampy rehetra. Ianao ne aneo amin'ny tanjakao amin'ny alalan'ny fahalemeko. Ianao no mampirehitra ny jiroko. Ny Tompo Andriamanitra no mampazava ny fahamazinanay. Ianao no azonay miazakazaka, hamely ny miaramila ray toko. Ary Andriamanitray no azonay mitsambikina mihoatra ny manda. Raha ny amin'ny Andriamanitra dia tsy manatsiny ny lalanao. Voazatoetra ny teninao Tompo. Ny tenin'Andriamanitra no ampinga anay satria mialoka ao aminao izay. Iza no Andriamanitra afa-tsy ianao? Iza ny vatolampy afa-tsy ianao ry Andriamanitra? Izany Andriamanitra izany no mampisikina hery anay ka tsy manatsiny, tsy manatsiny ny lalanay. Manao ny tongotray ho tahaka ny andiera vavy izy ka mampitoetra anay eo amin'ny avoana. Mampianatra ny tananay hiady ianao ka mahay manenjana tsy pika varahina ny sandrinay. Manome anay ny hampinga ny famonjenao ianao raha eo. Ny tananao ankavanana no manohana anay ary ny famoram-panahinao no mahalehibe anay. Fanjakanao izahay raha eo, oninao izahay, ondry fiandrinao, tia anay ianao, manamasina anay ianao. Ao amin'i Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Amen.
ndao valin'izany a itoy ao anatin'ny fanatonana ny latabatra ny tompo isika dia angataka ny mandresy hitarika antsika ao anatin'izany. Makasitraka ny edre tamin'izay toriteny zay a, tena mampahery be le izy, dia ndao hiaraka hitsangana isika. Dia tsy hoe hipasoka zay efa malama fa andao hamaky ny salamo a 108 andininy fa 13. Salamo fa 7 andininy fa 13. Ohatr'izao ny vakin'ilay izy amin'ny anaran'i Jesosy hoe: Andriamanitra no avitantsika asa mahery vaika, fa izy no anitsakitsaka ny fahavalontsika. Resaka fandreseny edre teo dia hitarika antsika hatsiaro an'izay hoe ao amin'Andriamanitra ilay fandresena no tanteraka, izy no manitsakitsaka ny fahavalo. Ary efa andresana teo hoe efa resiny teo amin'ny hazo fijaliana ny herin'ilay fahafatesana. Dia androany zany tsika raha anantona ny latabatry ny tompo dia amin'ny fifaliana sy amin'ny fahafantarana hoe naman'ilay efa nandresy isika aty amin'ny côté an'i Jesosy misy atsika, dia izay no anasana antsika hatsiaro an'izay fandresen'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana izay amin'ny alalan'izao latabatra izao. Dia ampatsiahivina hoe le fanasana ho an'izay ao amin'Andriamanitra rery, ho an'izay mahafantatra ilay fandresena